Tonga nanatitra ireo antotan-taratasy filatsahako fidiana ho ben'ny tanànan'Antananarivo androany tetsy amin'ny Oveka Isotry i Marc Ravalomanana. Nanambara ity filoha teo aloha ity fa nanano sarotra ny fanangonana ireo antotan-taratasy. Vonina ny tenany sy ireo pralisitra aminy anitsy na anampy ireo taratasy raha toa ilaina izany. Tazana teny an-toerana ireo solombavambahoaka avy amin'ny vondrona firaisan-kina. Tahaka izay ihany koa ireo lohandohan'ny mpisorona eo anivon'ity vovonana ity Toandry Rivo Rakotovao. Ity farany moa dia nilaza ihany koa fa hirotsaka ao Mahajanga. Tsy mbola mihevitra ny anova ny tetiandro efa tapaka ho an'ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolontsain'ny tanàna izay ho atao ny 12 Desambra ny Vomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana na ny seni ho Isoava Andriamarotafika manoloana ny aviditsin'ny kandida tonga nametraka ny antotan-taratasy filatsahako fidiana. Hatramin'ny maraina teo dia mbola latsaky ny 10 ireo mpilatsaka ho fidiana manerana nosy araka ny nambarany no nanefa izany. Ny fahasarotana eo amin'ny fanangonana ireo taratasy ilaina no antony izany hoy ity mpampakatenin'ny seni ity. Tokony hiakatra kosa io isio amin'ity herinandro faharoa ity raha ny vinavinany. Manoloana izany dia milaza ny seni fa efa niangavy ny fanjakana mba hanamora ny fahazoana ireo antotan-taratasy ireo izy. Manana olana ireo kandida amin'ny fakana ireo taratasy ilaina eny anivon'ny sampandraharahany hetra sy eny amin'ny tribonaly raha ny fanazavan'ny Isoava Andriamarotafika hatrany. Izany no antony mbola tena mahavitsy ny kandida nisoratra anarana hatramin'izao. Ny 17 Septambra moa no hikatona ny fametrahana ny antotan-taratasy filatsahako fidiana. Milina roa amin'ireo 4 ao amin'ny tobim-pamokarana herinaratra azo avy amin'ny rano ao Andekaleka sisa no mihodina ny atoandro. Zara raha mahazo 80 megawatts ny angovo vokarina raha toka afaka mamokatra hatramin'ny 520 megawatt amin'izao vanim-potoana ny mahitany izao raha ny fanazavan'ny orinasa JIRAMA. Izay indrindra no antony ampiarana fahatapahan-jiro mifandimby izay maharitra ora 2 isaky ny fahatapahana eo anelanelan'ny amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 5 ora eto Antananarivo. Zara raha mahazo tosaka 720 na 30 metatra toratelo isa-tsegondra mantsy ireto milina ireto amin'izao mahitany izao. Raha tokony hahazo tosaka 770 metatra toratelo isa-tsegondra ireo milina 4 ao an-toerana mba hampihodinana azy. Niompana tamin'ny fanatsarana ny fifamoivoizana sy ny sehatry ny fitateram-bahoaka eto Antananarivo renivohitra. Ny fifampiresahana teo amin'ny minisitry ny fitaterana sy ny toetrandro Ramonjavelo Valery sy ny filohan'ny delegaciona manokana Antananarivo renivohitra Arlala Ramanantsoa nandritra ny fionan'ny rotonta ho Malitalata. Tapaka tamin'izany fa hikarakara atrikasa iraisana ny rotonta ahafahana mandrindra ny asa rehetra tsy maintsy atao ahatongavana amin'ny fanatsarana endrasana sy antenaina. Voaresaka nandritra ny fionana io avokoa na ny fitaterana Antarby, na ny fitaterana Andalamby, na ny fitaterana Anarabe. Hanomboka ny 14 Septambra ho avy izao ny fanarenana ny lalam-pirenena fahafito izay mandalo eo an-tampon-tanàna Antsirabe. Nisy ny fivoriana ny arahan'ny ben'ny tanàna Antsirabe sy ny solitena ny ministeran'ny asa vaventy sy ireo orinasa anatanteraka ny asa taorian'ny ny valian'ny tolobidy. Manomboka eo a-Tombotsoa eo amin'ny PK 159 ka hatrany Andranomadio eo amin'ny PK 165 ny lalan'amboarina ao Antsirabe.